zakany malagasy aloha zany io le zavatra mitranga am'izao io le tsy tena mialatsiny fa zay ndikako ale izy teny akaiky indrindra sy voambolana malagasy akaiky indrindra hoe tsy fanjary-pitantanana satria hita fa tsy manjary aloha ny fitantanana eto amintsika am'izao fotoana zao amin'ny lafiny zavatra be dehibe io lafiny zavatra be dehibe io ty zao misy zavatra mitranga malahelo ihany ny tena rehefa mena satria za moa zany avy any amin'ny avy any Atsirabe fa rehefa mijery ianao zao ohatra marodrefy anankiray ny fiemorana misy eto amintsika io moa tarafina amin'ny amin'ny tontolo ambanivohitra foana amin'ny ankapobeny fa ndraindray tsika variana amin'le fahadiovana be eto Antananarivo hoe hoy ny filoham-pirenena zay hoe nandalo teny amin'ny lalan'ny rocade arivo iny na tsy nahita napody taratasy ray tsy fantatra na tena marina le izy hoe tena jery tokoa ve izy sa na nahoana tsy haiko fa ndeto tsika marina zay de reny ndraindray raisika hodidina ho an'ny efa tsara reny zavatra mahafinaritra reny fa misy zavatra mitranga any amin'ny tontolo ambanivohitra ny tena mampalahelo tsy andray lavitra fa eo ambanona Atsirabe faharoa efa tsy tonga ny fiarakodia intsony any ambano am'izao fotoana zao raha miala eo Atsirabe tapin-tanàna zany raha tsy diso eo amin'ny 15 kilometatra mialan'ny renivohitra Atsirabe ambany raha tsy diso eo zay mbola somary avaratra eny Androkavato zay no tena de rehefa miresaka amin'ny olona avy any ny tena de inona ny zavatra misy rehefa tsy tonga ny fiarakodia intsony le lalana any moa misy mazava loatra misy mamokatra foana ny olona any amin'le toerana de misy ny olona mikarama mitondra entana avy any ambany makeo Atsirabe 500 ariary ny kilao zany hoe raha mampitondra entana zany ianao avy any ambany miakatra Atsirabe de 500 ariary ny kilao na entana zay ampitondranao de nisy raim-pianakaviana moa voatsela nitondra entana maty teny an-dalana torana teny an-dalana de aveo moa maty izy rehefa aveo nitondra entana mba sitrany ahay de nitondra entana be dehibe hiakatra Atsirabe satria raha mitondra 10 kilao zany ianao de 5,000 raha mitondra 20 kilao ianao ray alina amin'ny alaviran-dalana mandeha tongotra io eo amin'ny 10 kilometatra eo de torana teny an-dalana de maty raha jerena ny lafiny ataontsika zoron-tsotra le izy de hoe ny azy efa adalana ny aminony tena hitondrana an'izany fa eo le sitrany ARSA antsika hoe fitadiavana hoe famelomana ankohonana io fa miatraika mivantana amin'ny fiainana tontolo ambanivohitra io faratsindalana io tsika moa rehefa lalam-pirenena azy io raha tsika mahalala fa sahirana naovana any Atsirabe Antananarivo nge am'izao ke fa mahatratrana adiny 7 erzokiny moa zao voaridina voaingana adiny 7 ora sy sasany nanaovana ana Antananarivo Betafo tena tadidiko tsara mihitsy nefa mbola nanaovana io lalana io adiny 2 sasany tam'izany fotoana androny tsy haiko tany amin'ny taona 4 sy 4 arivo 5 sy 4 arivo tany adiny 2 sasany nanaovana Antananarivo Betafo adiny 2 sasany ataoko hoe adiny 3 zany raha farany lavitra fa misy fiatraikany ara-toe-karena ny zavatra mitranga eto firenena izay indrindrindrindra za mampirisika foana an'ireo le avy any ambanivohitra mba hitondra ny heviny eto amin'ity fandarana teo anany fanity ilaza ny zavatra maharary azy ihany koa satria ndraindray lasa lay le eto akaikikaiky eto ihany ny voajery ohatra hoe ho Antananarivo ho an'ireo renivohim-paritra na renivohim-paritany no voaresaka fa misy zavatra tena mitranga any amin'ny tontolo ambanivohitra any marary miatraika amin'ny fiainam-bahoaka fa tsy voaresaka io moa zany arabasoa arabatsara zao engany eo tanteraka tokoa ilay fanafarana traktera avy any ivelany nampanantenany filoham-pirenena mahafinaritra ny zavatra ohatran'ireny mendrim-piderana zavatra takan'ireny fa asa hoe ho tonga any amin'le toerana tokoa ve le traktera rehefa tena tonga eto satria zany koa mbola tsy fantatra hoe tonga le izy fa mety taraiky fotsiny eo be dehibe ny engin zay nomena tolorana isa-paritra tamin'izany fotoanany lasa bizibizina ny governorany le izy taty aoriana satria ampanifana hoe anamboaran-dalana anaovana an'izao be dehibe mihitsy no nitaraina tamin'ireny tsy hitakory zay asan'le engin raha ny vinavinan'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoanany zay tsara ho ale izy hoe ho fanakakaizana kokoa ny fiarahamonina ifotony ny vondron'olona hitsinjaram-pahefana de ndao omena ndraikitra ny eny amin'ny faritra mba anamboatra
fa ohatrany tsy arakarak'izay kory le zavatra nitrakary avy eo fa mbola nisy endrika kolokolo ihany koa ao ambadika ireny tsy fanararotana n'lay hoe za raha za ty tonga eto de ahoana zany nanaovana azy ataovy amin'ny fanaovana azy zany lasa fitadiavana tombontsoa ho an'izay mpitantana eo fotsiny ka matoa resahana ny zavatra tahaka an'ireny indrindra de eo amin'lay hoe misy ny zavatra marary ny vahoaka tokony ho jerena faran'izay maika sy tokony hiazakazahana fa tsy variana fotsiny amin'lay hoe oeraoera na ny hoe ny mahamaika de ny ahita ohatrany hoe anomana ny fifidianana manaraka ve no atao mpitantana am'izao sa tena mitantana izay karamana ary zareo amin'io zavatra ataon'io averika ny karamana ny mpitantana manao an'io asan'io fa tsy hoe manao asa soa izy akory ary rariny raha tsy bôjy io ary rariny raha tokony raha sarotiny am'izay isika vahoaka sarotintsika hoe ny tokony ho ataony amintsika raha tsy vitany ve izy mampanantena ny tisy iombonako hevitra amin'Andriamatoa filoha ilay nyresahany za tena mahita hoe ireny ka tena tenana filoha kosa aloha reny mahafinaritra ny mahita an'ireny le hoe aleo mba ny resaka asa fanaovan-gazety moa izy de ny tena izy hoe aleo mba ny mahatianina no manao an'io asa fanaovan-gazety io mba ny olona nianatra an'le izy ny olona tena ao anatin'ny moa le filazany an'le izy tokony ireo mahatianina sy nianatra zany no misehatra ao anatin'ny asa fanaovan-gazety tena mahafinaritra de aoka mba tsy ho ny asa fanaovan-gazety fotsiny fa andrehetrarehetra mihitsy hatramin'ny fitantanana ny firenena manomboka any amin'ny hoe aoka mba ny olona tena hoe tena nivonina nanao an'izany filoham-pirenena zany manao filoham-pirenena ny olona tena nivonina nanao an'izany nianatra sy manandrakefa mahakasika an'izany resaka fitantanana zany manao an'izany minisitra manao an'ireny tsy haiko tsy teny na ny olom-bofity ary tokony hisy fitsipika anatiny ifampiresantsika ifanakalozatsika ifampiarahantsika mahakasika ny hoe olo ohatrany ahoana ny tokony hipetraka amin'izany olom-bofity raha ohatra ka be ny tanàna raha ohatra ka solom-bavam-bahoaka raha ohatra ka loolona zany mantsy tena lasa fanilika antsika indraindray hoe ny olona manao ny asa fanaovan-gazety ve zany satria liza fahitako an'io zavatra tenen'io mantsy ohatrany hoe fariliana hoe ny mahatonga atsika ny emitra ve zany am'le filaharana de ohatrany hoe misy anjara briky sy anjara andraikitra avy aty amin'ny ny mpanao gazety asa angamba misy ao anatin'izay eny ndao tsy lavana fa misy tokoa apahany avy amin'ny mpanao gazety mahatonga ny fiemorana io satria tsy hoe ny mpitantana ihany akory araka ny teneniko teo no metsy iny makasika an'ireny fiemorana sy ny tsy fanjariana amin'ny resaka asa fanaovan-gazety to Madagasikara reny fa anisany tena tomponantoka isika mpanao gazety ka tokony mandotratra ihany koa mahaloana an'ireny zavatra mitranga reny hoe inona ny anjara briky sy anjara andraikitra takina avy amintsika ny tompony orinasa tserasera ny atsika olom-pirenena ihany koa zay mety hoe tsy sarotiny amin'io zavatra io satria na iresaka ary tsika hoe tomponantoka ny mpanao gazety sy ny tompona orinasa tserasera sy ny maro isan-karazany de ny aza denoana de misy ihany koa ny anjara goavana be avy amin'ny olom-pirenena tokony ho sarotiny amin'io resaka fanaovan-gazety io satria zo fotitra ny fahafahana misitraka n'izay fampahalalam-baovao marina izay mazava tsara moa ny lahateny nataon'ny nataon-dramatoa filohany ho lavitry ny mpanao gazety tamin'ny viny tamin'ny fahatelon'ny volana me ndresahany tsara tao mahakasika an'izay ny amin'ny hoe misy ny olona mahatonga nyo ataoko hoe olona mihitsy resahana anaty resaka fanaovan-gazety zany hoe iza ny mahatonga izy misy ny olona tafiditra ao anatin'izany ny mpanao gazety tafiditra ao anatin'izany ny mpitantana tafiditra ao anatin'izany ny fiompanana be loatra ny lasa miditra politika be loatra hatramin'ny tsy hoe ratsy ny politika fa ilay fanaovan-gazety politiser hoe ny politiser amin'ny tiako teny zany hoe hidirana politika loatra ka lasa fironana raha politika no hitondrana ny resaka asa fanaovan-gazety fa sy tena hoe filazana ny zavatra tena misy ny zavatra tena marina de zay le ianabeazana atsika eto hoe ny asa fanaovan-gazety de asa masina saripady indrindra fa rehefa miresaka ihany koa sika ao anatin'izay araka ny teny nataon'ny ramatoa filohan'ny ho lavitra ny mpanao gazety ny amin'ny hoe inona ny vahaolana zany aizany tokony hanomboana azy ity de tena manomboka amintsika isa tsirairay avy io
mety tsy manao asa fanaovan-gazety nareo le eny amin'ny fiarahamonina eny fa ianareo no maso ivo mampita sy milaza ny zavatra mitraka sy zavatra misy eny aminareo eny. Anisan'ny no afatra farany no farany tao anatin'ny lahatenin'ity filohan'ny olavitra ny mpanao gazety moa no makasika ny resaka déontologie sy ny etika zany hoe ny inona moa dika tenyireo déontologie atika malinasa zay ny dikany hoe déontologie malinasa ny etika raha tsy diso de tandroasina zay aloha ny dika teny ny atreto dika teny nataon'ny mpampiasan'ireo voambola-tsehatra reo tandroasina reo am'resaka tandroasina indraindray matiasina tsinona le fampahalalana ny vaovao andairana tsao ny fifiroborobon'ny ty le ino zany tambazotra tserasera ty ihany ko tsinona de anisany tena zany manamora ny fiparitahana vaovao tsy marina sy ny kihonohono manamora hoy fa tokony ho ararotina fitaovan-tserasera tokony ho ararotina ihany koa amin'ny zao taony zato faha raiky amby roapolo zao taona arivo fahatelo ho any zay hoe toe-javatra azo ararotina zay indrindra no tokony ho andraisana an'le izy. Iny zao ny rahantsika nalala moa zany ny zavatra nitranga tamin'ny faran'ny faraparan'ny herinandro araka ny teneniko teo mbola ao aloha no mifantoka sain'ny mpanara-baovao ny amin'izao hoe ahoana zany ny tohin'izy ireny inona marina no zava-mitranga satria isika atao tsy sarotiny loatra amin'ny tsy fanjariana amseho eto amintsika rahantsika mahalala ny affaire zay mifiritra zay tsy nahenony teny tsy nahenony resaka mandraky ny androany reny ny tokony ametrahany mpitantana amin'izao fotoana zao sy ireo rafitra maro isan-karazany ny fitokisan'ny vahoaka aminy ndraraha zay mifilitra zay na voasaringitra Andramatoa ro mivosa nanahoana ny afarany reny resaka reny io zao mitranga iny fa ampamoaka nandeha iny ahoana inona no ambaran'ireo rafitra misahana ny resaka kolikoly eto amintsika hitazapotsiny ve farafaratsiny mba miteneny rehefa tsy miteny mantsy nareo mpitantana de anamany ohatry ny heverinay fa tsy kombakomba ihany amin'ny zavatra mitranga tahaka reny satria matoa napetraka ny rafitra de tsy hoe inam-bolam-bahoaka fotsiny na budgetivore fotsiny fa manao ny asany move satria be deabe ny zavatra nitranga tao anatin'ireny move misy ny tokony ho fanadiadiana parlementaire ataona ny enquête parlementaire tokony ho fanandrivy amin'ireny fahampamoaka reny raha misy amin'ny fomba ahoana anaovanareo azy mahasamy laza ve ny mpitantana fa manao ny tsarandraikitra izay tandrify azy amin'izao fotoana zao sa hoe miolokolona fotsiny hany de resaka sendra mivoaka firisan-jato ny vahoaka malagasy moa no anao Facebook zany misy nge tsy mahafantatra akory ny zavatra nitranga reny azy tsy mahalala akory hoe inona moa le ampamoaka de naniny zay de io ny ilanan'ny fitaovan-tserasera tahaka ny onjam-peo tahaka ny fahitalavitra mba milaza an'le izy ary tsy tokony ho feon-dakiloha sy tokana ihany koa zay le teneniko teo hoe fifanabeazana no entina amitony onjam-peo tony tsy ho feon-dakiloha sy tokana no entina fa ampahafantarina ihany koa misy an'izao zavatra hevitry ny hafa avy ary tahaka an'izao ny valikavatra avy amin'ny ministera izay voaresaka andrasana moa ny fanehoan-kevitra ny hotoy iny nivoaka zao iny tamin'ny omaly ilay vadin'ny kolonely de ataoko hoe noho ny ara-dalàna noho ny voany fa tsy noho ny teny midina avy amin'ny filoham-pirenena raha zay mantsy zavatra mitranga de efa manomboka mifangarony rano sy mimenaka satria ny fahefana mpanatanteraka zany zao nefa mibaiky ny fahefana mpitsara eto Madagasikara araka ny na rahantsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao omaly lasa manararoatra ny fahefana eo am-pelantanany filoham-pirenena raha toa ka zay iny no andraisana an'le zany hoe izy no manome baiky ny fitsarana aiza ny fahaleovan-tena izay misy fifanoeran-kevitra ihany ilay fanambarana nataony avy eo amin'ny fitsarana ny mahakasika ny famitsorana n'ilay vadin'ny kolonely raha ny fahitana azy hoe mahaleo tena noho ny fahaleovan-tena ny tanteraka
tena fahaleovan-tenany ve ny namoana ny lay rambatony gadratany. Sika moa tsy hiditra ny tsipiriany amin'ilay izy fa andrasantsika ny fivoarany reny toetra raha misy reny. Ny tena zava-doza sy ny zava-dratsy manoloana ny zavatra takan'ireny dia ilay jurisprudence na ilay lasa fakatahaka diso ho an'ny any ariana any. Raha isika moa zany hoe ho avy zany ny mpitantana any ariana any satria tsy voatery ho Andriamatoa Andrinirina Rajoelina foana no filoham-pirenena fa isy filoham-pirenena andimby rehefa any ariana any dia asahanao zavatra tahaka an'ireny ihany koa. Zay le tena zava-doza anatin'ilay izy. Lasa fakatahaka ratsy ho an'ny mpitantana any ariana zany reny zavatra mitranga reny, ka maneho fa azo ataony zavatra ohatrin'ireny. Zava-doza ngely rehetra zany. Ary rehefa resahana foana zany hoe ny zava-dehibe rehefa misy ny ataontsika hoe savorovoro eto firenena tahaka an'ireny. Za zao mideran'Andriamatoa filoha tamin'izany fotoan'androny. Rehefa niresaka ngeny voaresaka ngeny resaka 20 centimetatra tena nangina izy nandritra ny 2 volana mahery tsy namaly mihitsy hoe ianao hoe frantsay sa malagasy iny tena nandinika izy. Na dia ataontsika raha hoe rehefa niteny izy dia tsy araka ny nandrasana ny valiteny ny fanahodikodiny taontsika fa nanahizina zany anaty zany hoe zay ny zavatra misy zavatra marina. Mety tsy tiantsika ny anao izy fa niteneny ny varavaratsiny frantsay rehefa nisy ny resaka olana makasika an'ireo volamena maro isan-karazany tamitsika hoe naondra ny vadika vy ohatrany samy naka fotoana andaniana daholo ihany na tsy ampy ara le fotoana. Rizany nitranga iny zao mailaka be ny vono afo tao anatin'le izy. Fanaizana zany ny vahoaka manaraka mijery ary indrindra eo no andrefesany ny hoe mendrika hitokisana ve ny mpitantana sa tsy mendrika hitokisana. Mendrika hitokisana ve ny rafitra misy eto amintsika sa rafitra mitanila na ny ara-pitsarana na ireto le ara-panaraha-maso satria misy ny rafitra manara-maso eto amintsika, misy ny rafitra mitsara eto amintsika. To tandindom tsy tena hoe tandidomin-doza fa tandidomin-javatra hafa ihany amin'ny hoe lasa misy fahefana ny tokony anatanteraka ny lasa manao amin'ny fanaraha-maso, ny tokony anatanteraka ny lasa manome ny fitsarana ao ambadika ilay zava-misy zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Noho izany zavatra mitranga zany no antony resahana an'le hoe sao dia mba mifangaro kosa ny zarandraikitra eto amin'ny firenena. Lasa ny tokony anasa volimy mamafa trano dia ny mamafa trano lasa manasa lamba dia fangarongaro eo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ilaina ny firesahana zavatra tahaka an'ireny. Manana fomba fijerintsika isika fiarahamonina manoloana tranga zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao.